Ningetetsy amin'ny tranombokim-pirenena kosa Somalia ny vatamangatsiaka n'Andriamatora Kotondrasoava Georges filohan'ny fivondronam-beny ireo mpanao gazety tranainy eto Madagasikara raha tsy haivina moa dia nodimandry teo amin'ny 770 taona ny tikitan'ny fanaovan-gazety ity. Ny famotoana araka izany ireo olona marobe nafantatra ny dada Georges nanome voninahitra ary ihany koa nanao veloma farany ny tompoko lalova raha manatsoa no mitondra ny akom-baovao Sary Mamy Rasoanaivo. Totosa omaly ny fandevenana ny tompoko lahy Rakotondrasoava Georges filohan'ny fivondronan'ireo mpanao gazety tranainy maty teo amin'ny 770 taona ny alatsinainy lasa teo. Ny famotoana tetsy amin'ny tranombokim-pirenena toerana nindrasina ty olomanga ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ireo rehetra nahalala ny tompoko lahy Rakotondrasoava fony fahavelomany omaly. Nahitana olo manakaja maro na mpanao politika na mpanakanto na mpanao gazety mpiara-miasa amin'ny ihany koa nanome voninahitra sy nanao veloma farany any tompoko lahy mialohany hanaterana ny vatany mangatsikany any amin'ny fasandrazany any akady vorobe avaratra. Tsy zoviana amin'ny rehetra ny traikefan'ny tompoko lahy Rakotondrasoava Georges teo amin'ny hisehatry ny asa fanaovan-gazety. Nampisongadina azy ny fanoratany amin'ny fomba tena mahitsy ary nahazony maro mpankasitrahana plume d'or.